Raha fitinina ny resakintsika nandritry ny herinandro dia hoe ilay fijery mitory fangorana sy famelan-keloka. Tamin'iny alina iny izay efa ho madiva araina ny andro dia ny tantaran'ny Petera sy Jesosy no entiko hamtinana ny lesitsika nandritry ny herinandro aminao. Kanefa mialohan'izay dia andesika hivavaka. Ranay Tsandrinan-danitra misaotra anao izahay amin'ny fotoana izay omenao anay indray, afaka hiara-hianatra ny teninao ka kasio ny fonay ho tonga tany lonaka mba hanirian'ny teninao ka hamoaza anay be amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niezaky Petera rehefa niala teo amin'ny Jaona izy zany, satria Jaona dia nitazana teny lavidavitra teny. Niala tamin'ny Jaona izy, menatra ny Jaona izy satria teo mason'ny Jaona ihany koa izy no nandàn'ity mpampianatra azy. Dia mody tsy taitra izy fa mahita an'i Jesosy voadaridaroka sy voakapoky ny hazo sy voarora, voafelaky ny tamaina. Mody tsy taitra izy kanefa ny fony dia rotodrotiky ny alahelo. Rotodrotiky ny alahelo ny fon'ity Petera ity. Tamin'izay fotoana izay dia lasa izy mody nitambatambatra tamin'ireto mpisambotra an'i Jesosy. Ilay fihetsika nefa tena fihetsika olona tsy mitovy amin'ireto mihitsy fa dia hafa mihitsy ilay fihetsika ary dia mora fantatra kely hoe ianao namandry olona ry. Ny fihetsiky Petera no niampangasy. Lainga nefa ny nasehony fa hoe za tsy namana io zany, za tsy niaraka taminy ary tsy fantatra akory io lehilahy io. Mody tsy taitra izy tamin'ny nahitana an'i Jesosy nampijaliana kanefa dia naratra ny fony. Tao anatin'izany nefa dia tezitra ihany izy ary diso fanantenana hoe fa maninona Jesosy no tsy mamaly rehefa nasiana, rehefa novonoina, rehefa nampijaliana. Maninona Jesosy no tsy mamaly fa dia miandry an'ilay kapoka fotsiny. Maninona no miaritra an'ilay izy fotsiny ary nisy atezerana ny vaivay tao am-pon'ity mpianatra ity. Ary dia nikiririoka teo amin'ny sofiny Petera ny fanenony akoho. Efa hadiva ho maraina. Rehefa nikiririoka ny fanenony akoho dia nifampijery tamin'i Jesosy izy. Hitan'i Jesosy ilay nijery azy. Izao no voalaza hoe efa nolazaiko tamintsika teto ihany, taminao teto ihany hoe fangorana sy alahelo lalina no hitany teo amin'ilay endrika malemy fanahy fa tsy atezerana. Tamin'izay fotoana izay dia nifampijery ny mason'izy ireo. Nifampitodika ny mason'i Jesosy Petera ary nanindrona tao am-pony ary narary tao am-pony ilay Jesosy nijery azy, izay nijery tamin'ny fo feno fangorana. Mahita ity mpianatra izay mandazy, mahita ity mpianatra izay lavo. Rehefa nifampijery izy ireo dia nifoha ny feon'ny fieritreretan'i Petera. Tadidiny ilay izy nilokaloka tamin'i Jesosy fa dia tsy hamadika azy fa hanaraka azy hatramin'ny fahafatesana. Kanefa tamin'izay fotoana izay dia tadidiny ihany koa ilay tenin'i Jesosy manao hoe ry Simona, andahy ianao. Andahy ianao raha mbola tsy maneno akory ny akoho dia andahy ianao. Tsaroan'i Petera ilay tenin'i Jesosy tao amin'ny efitrano ambony fa hoe andahy ianao. Mbola tsy maneno akory ny akoho dia efa andahy ianao. Kanefa dia nilokaloka ity Petera ity. Fa hoe za dia tsy andahanao izany fa anaraka anao hatramin'ny fahafatesana. Tamin'izay fotoana izay dia tena tsapan'i Petera ilay ngidin'ilay alahelo niseho teo aminy. Hitan'ilay mpampianatra azy izay efa rotodrotika ny nofony avy nokapohana, avy nampijaliana feno ratra. Tena tafatsatoka tao am-pon'i Petera ilay alahelo an'i Jesosy. Nibosesika tao an-tsainy ny fahatsiarovana, ilay niarahany tamin'i Jesosy, ny fampianarana, ny feno fitiavana izay nasehon'ilay mpamonjy azy. Ary dia lasa izy nivoaka n'ilay kianja izay nahitana an'i Jesosy, nahitany Jaona azy nandàny Jesosy intelo ary nahitany Jesosy azy
lasa nalahelo sy ny tomany. Lasa i Petera niala teo an-kianja ary nandeha tamin'iny aizina iny, tonga tany amin'ny saha izy, tany Getsemane, ary tany izy no nitomany sy nibebaka tamin-dranomaso. Ny lesitsika dia mahakasika ny fanitsiana, ny fanenenana ary ny famelan-keloka. Nisy mpianatra anankiroa dia Jodasy sy Petera. Samy nandahan Jesosy izy ireo. Kanefa i Petera dia nibebaka, fa i Jodasy kosa dia nandositra izy. Tadio nefa fa Andriamanitra dia tsy manameloka. Andriamanitra dia manana fo mangoraka ho an'ny olona ray izay lavo. Ny rariako dia mbola tsy tara ianao raha izao vao hiverina eo amin'i Jesosy. Mbola tsy tara ianao ary tsy ho tara mihitsy, fa Jesosy dia miandry ianao amin'ny fo mangoraka, ny tanany izay misokatra hamonjy ianao sy hamihina anao indray. Andesika hivavaka. Rainay Tsandrianan-danitra, misaotra ny amin'ny fitahinao sy ny lesona izay nomenao anay nandritra ny herinandro iny, ka mba ho tonga ao amin'ny fanitsiana anay tokoa anie ianao, mba handeha amin'ny lalany marina izahay, ary ho tonga amin'ny tena fibebahana ihany koa anie izahay zanakao. Ka ity namako ity dia jereo amin'ny fomba manokana, mety mbola miady amin'ny fahalemena, fa ianao kosa Tompo no ampahery azy, sampitraka azy, hanome azy fandresena. Anaran'i Jesosy ilay mahery indrindra izay mampandresy anay isaky ny iray mandingana, no hanoloana ny zavavaka izany. Amen.